Maro kosa ireo malagasy no miasa sy mivelona amin'ny resaka asan-tanana. Manan-talenta tokoa ny malagasy ary tsy mihena mitaha amin'ireo any ivelany ny asa vitandreo malagasy ary maro karazana tokoa izy ireo. Misedra olana nefa fa indraindray ireo mpanao asa-tanana indrindra fa amin'ny resaka akora fototra izay ampiasaina. Olana sedrain'ireo mpanao asa-tanana malagasy indrindra fa ny mpanao vato amin'izao fotoana izao ny fahazoana vato ahodiny. Efa ny akamaroan'ireo vahiny amin'izao no midina any am-potony na any amin'ireo kariera ka lasa misy ny fifaninanana eo amin'ny malagasy sy ny vahiny eo amin'izay fahazoana ny vato izay. Eo ihany koa ny resaka laissez-passer ahafahana mitondra sy mamoaka ny vato izay alaina eny amin'ny sampandra misahana ny arena an-kibon'ny tany. Ny fahazoana vato aloha zany ahodina zany sarotra amin'izao tsy misy. Tsy fantatra inona ny antony ohatran'ny fahalalana azy midina any ambanivohitra mihitsy ny vahiny mividy dia lasa mifaninana amin'ny vahiny zany mivarotra vato ny malagasy zany dia ny fivoahan'ny vato koa zany sarotra fivoahan'ny vato vita mivarotra. Rehefa vato zany zao dia hitanao hoe sarotra satria amin'ny alalan'le hoe laissez-passer vao tafavoaka nefa n'le mpividy mividy zavatra kely dia tokony mba hoe ny angatana izany tokony hoe amin'ny alalan'ny faktura ihany dia tokony afaka mitondra entana mivoaka ny mpanjifa. Mpivarotra malagasy ahitana ireo karazan-javatra maro ny tsenan'Andravoahangy na ao amin'ny Fimpitama. Misedra olana ihany koa ireto farany eo amin'ny resaka fiantsonan'ny fiara, ny ateren'ny lalana izay miditra ao an-tsena ka mahavitsy ny mpanjifa indrindra fa ireo vahiny. Raha ho anay manokana eto Andravoahangy aloha dia tsy dia misy mpizahatany firy satria ny antony mihidy atao anatiny ny mpivarotra zany dia tery ny lalana miditra atao aminay dia miparkinanay moa somary tery tsy dia misy hipetrahan'ny client fa efa eo am-pandaminana kosa nefa izay miaraka ny commune urbaine Antananarivo ao fandaminana izany rehetrarehetra. Misa efa-jato ireo mpivarotra malagasy mivondrona ao amin'ny Fimpitama ao Andravoahangy ary mivarotra ireo karazana asa tanana malagasy rehetra.